Atsika miaramila kosa atao amin'ny tafika malagasy dia raisina daholo ny fepetra rehetra izay efa fantatra, ohatra hoe raha miditra amin'ny birao samihafa dia efa misy an'ilay thermomètre laser mipetraka any, misy an'ireo gel désinfectant na ireo fanasan-tanana, misy ny savony, misy rano isaky ny birao rehetra, isaky ny toeram-piasana sy ireo toeram-ponenany miaramila, ary izany dia tariny amin'ny fianakavian'ny miaramila ny fanazana izany fepetra rehetra izany mba hisoroantsika an'izany valanaretina izany ka amplazana hatrany amin'ny miaramila andarana izany ireo manamboninahitra lefitra, manamboninahitra ambony, manamboninahitra général, tsy hakanavaka dia tsy maintsy mampiasa an'izany fepetra izay efa noraisina eto anivon'ny ministèren'ny fiarovam-pirenena izany. Izany fepetra izany dia tsy mifaniritika velively amin'izay noraisina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa atandroka ary ny vozonanareo atao amin'ny tafika malagasy dia ianareo indrindrandrindra no voalohany manome modely sy mandray an'izany fepetra izany hiarovantsika ireo miaramila antsika hiarovana ny tafika malagasy ihany koa mety fariany izany valanaretina coronavirus izany.